Hivavaka isika. Dia mbola misaotra anao zay ry Jesosy manazo ity fotoana ity indray ionana aminao. Dia ampio zahay mba anetritena toy ny zazakely ahafanay mandray ny teninao mandrakariva. Aminaranao Jesosy nanao mazavavaka izany. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay voalahatra ho torina amin'izao alahady fa 17 manaraka ny trinité izao dia araka izay voasoratra amin'ny filazantsara ny Matthieu. Matthieu 4:20 ka hatramin'ny 17. Matthieu 4:20 hatramin'ny 17 toy izao no favaky teny amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'izany ora izany dia nakeo amin'i Jesosy ny mpianatra ka nanao hoe iza moa no lehibe indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ary Jesosy ny zazakely anankiray eo aminy dia nametraka azy teo afovoany ka nanao hoe lazaiko aminareo marina tokoa. Raha tsy miova ianareo ka ho tonga tahaka ny zazakely dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Koa nazovina neritena tahaka ity zazakely ity dia izy no lehibe indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ary nazovina no andray zazakely anankiray aza tahaka intony no ny anarako dia mandray ahy. Fa nazovina no anaftoana na dia iray aza amin'ireny madinika mino ireny dia tsara ireny madinika dia tsara lavitra ho azy raha anatonana vaty lehibe fikosoam-bary ny voziny ka alentika amin'ny ranomasina lala izy. Lozany zao tolo zao no fahatafitohinana fa tsy maintsy ho avy ny fahatafitohinana. Nefa lozany izay olona mahatonga ny fahatafitohinana. Amen. Mety gaga angamba isika hoe inona nataon'ireto zazakely reto eto androany. Ye. Ampahafantarina antsika aloha izy natao hoe mahandro soa dia izy natao hoe manovo soa. Zanako avokoa ireo. Fa antsika izay mahalala azy dia zao. Penipendina be ireo raha mitokony ho izy. Tena tsy matombony ireo raha ohatra hoe raha ny tena toetrany. Zay izao. Hitantsika tsara fa mipetraka tsara izy zao. Satria nahoana teneniko izy teo hoe mipetraka tsara eto aloha fa misy zavatra ataontsika. Dia hitanareo tsara na dia ataoko tsy milina mijery anareo izy dia mipetraka tsara izy. Zay ny toetrany zazakely. Tenena zavatra anankiray izy dia tsy dia miady hevitra. Tsy dia manady ato fa mora manaiky. Vao hoe fantany hoe dadany no tena anazy dia manaiky izy. Fa ny olon-dehibe dia izao raha vao tena ny zavatra an'izany dia be fanontaniana. Fa maninona manao an'izany? Na tonga dia manao ohatra hoe tsy mety aminay izany dia. Dia mahatonga ny olon-dehibe tsy havita zavatra maro izay zavatra izay. Ary isika tanora koa dia efa manana an'izany toetra izany manomboka manana an'izany toetra izany. Vao mba misy zavatra tenenina kely dia ny anohitra ihany. Ny anao be famaliana ihany, na ny menao ady hevitra. Tena antsika tsy Jesosy raha te azo ny fanjakan'ny lanitra izy dia mila miova toy ny zazakely. Tsy hoe miverina zazakely fa miova toy ny zazakely iny zay dia mora tenenina tahaka an'izao. Misy zavatra tenenina dia mora manaiky, tsy be ady hevitra. Misy toetrany zazakely tsy mety fa raha mitoetrany zazakely dia zay zao tena toetrany zazakely tsara be izay tenenina antsika zay mila mora manaiky. Vao ny tena azy ireo ny dadany hoe zao ny atao dia mora manaiky ireo. Fa raha ny tokony izy ohatr'izay zareo efa lasa lavitra be ny lalao eto fa mba natombona ihany izy reto. Fa raha olon-dehibe zao ny tenenina dia mety manahirana indraindray satria zao manontany izy hoe atao inona izany fa manina manao ohatran'izao. Ary io dia tena manimba araka ny teny Jesosy eto hoe tsy ahavitana zavatra satria nahoana manandra-tena mieritreritra hoe zay olon-dehibe mety daholo ny ataonay. Fa raha manetry tena tahaka ny zazakely izy mora anarana dia ho mora aminy ny andova ny fanjakan'ny lanitra. Fa soavan'i Jesosy Kristy Tompo mba fitiavan'Andriamanitra iray ary ny firaisana sy fivombonana ny fanahy-masina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Tompo mbola misaotra anao izahay fa navita nahazo izany teny izany. Dia aoka ry izahay tsy hanandra-tena mandrakariva na ho be ady hevitra na ho be famaliana fa hanetry-tena tahaka ny zazakely ary hanaiky ny fandaharana sy ny zavatra atolotra ao anay. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana ny tsy haniriana zavavaka izany. Amen. Maisao no anontanianao dia aoka fa tsy mety sasatra sika tily asa fatratra.
Chers membres de l'école de dimanche, prions. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce moment que tu nous as donné afin que nous écoutions ta parole. Apprends-nous à être humbles comme les enfants afin que nous puissions connaître ta volonté. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. La parole de Dieu qui nous sera donnée en ce 17e dimanche après la Trinité est écrite dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 18, verset 1 au verset 7. Matthieu chapitre 18, verset 1 au verset 7. Voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent « Qui est le plus grand dans le royaume de messieurs ?» Jésus appela un enfant, le plaça devant eux et dit « Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse et devient comme cet enfant. Et l'homme qui reçoit un enfant comme celui-ci à cause de moi me reçoit moi-même. Celui qui fait tomber dans le péché un de si petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une grosse pierre et qu'on le noie au fond de la mer. Quel malheur pour le monde qu'il y ait des faits qui entraînent les hommes à pécher. Il y aura toujours de tels faits, mais malheur à l'homme qui en est la cause. Amen. Chers membres de l'école du dimanche, que la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ et Dieu notre Père soient avec vous. Amen. Vous vous êtes peut-être étonné que j'ai emmené ces deux enfants-là ici. Oui, ce sont mes enfants. Voilà Mahanjisua et voilà Manufsu. Ils sont de nature pénible. Vous qui les connaissez très bien, ils ne sont pas du genre à rester tranquilles comme ça. Ils sont du genre à faire des va-et-vient partout, là où ils vont. Mais là, comme vous pouvez le voir, ils restent là. Ils vous regardent peut-être pas, ils jouent peut-être à autre chose, mais en tout cas, ils restent là. Pourquoi? Parce que je leur ai dit de bien se tenir, de ne pas bouger, de ne pas trop bouger et de ne pas changer de place. Voilà ce que Jésus veut dire. Les enfants, quand on leur dit de faire quelque chose, ils acceptent facilement, sans discuter. Ce sont les grandes personnes qui aiment les débats, qui aiment contredire. Pourquoi faire cela? Pourquoi que somme-ci? Ah, moi je ne veux pas faire cela. Parce que les grandes personnes croient toujours que ce qu'ils font sont bien. Mais les enfants, ils n'ont pas ce caractère-là. Les enfants acceptent ce que les grands disent. Quelquefois, ils refusent, c'est vrai. Mais en général, ils acceptent, sans discussion. Voilà le caractère des enfants. Et voilà ce que Jésus nous demande de faire. Pour avoir le royaume de Dieu, il faut être comme les enfants. Il n'a pas dit qu'il faut être des enfants, hein, mais il faut être comme les enfants. Il faut avoir le bon caractère des enfants, qui est de accepter ce qu'on leur dit. Les grandes personnes, avec leur caractère, ont difficilement... Il est un petit peu difficile pour les grandes personnes d'accepter ce qu'on leur dit de faire. Parce qu'ils réfléchissent. Ils réfléchissent trop même. Quelquefois, lorsqu'on leur dit de faire quelque chose, ils posent des questions. Pourquoi faire ceci? Pourquoi faire cela? Et tout ça. Et ça leur empêche d'avoir la parole de Dieu en eux. Mais si on fait comme les enfants, accepter en toute humilité ce que Dieu nous demande de faire, on pourrait facilement avoir le royaume des cieux. N'oubliez pas, comme Jésus l'a dit tout à l'heure, Dieu aime ses petits-enfants. Donc nous ne devons pas les négliger, car pour avoir le royaume de Dieu, il faut que nous ayons leur caractère. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et de Dieu notre Père et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous. Prions. Seigneur, nous te remercions encore pour cette parole que tu nous as donnée. Apprends-nous à être humbles, à accepter ta parole et avoir la foi afin que nous puissions avoir le royaume de Dieu. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen.
Thank you.